isika tafonarina izao fampilovavana isamaraina izao alatsinainy fa 7 volana oktobra taona 2024 aminareo ny fahasoavana ry avana hitsangansika idera sy ame vonahitr'Andriamanitra ny salamo fa 9 ny andiny ny fahadimy ambinipolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Salamo fa 9 ny andiny fahadimy ambinipolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao, ampianaro fahafantarana tsara ny fahalalànao, fa matoky ny didinao ao. Fonjy azo paolina dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao ao. Sady tsara ianao ny mpanao ny sary, ampianaro ahy ny didinao. Namoron-dainga amelezana ny priare, amin'ny foko rehetra ny tandremako ny didinao. Matavy tahaka amin'ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalanao ny ravoravo. Soa ihany aho nampahoriana, mba hianarako ny didinao. Ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra fa noho ny famindraponao dia manana tombonandro mahavelomana izahay ny amin'ity alatsinainy 7 oktobra ity, ary noho ny famindraponao dia afaka miantrano eto an-tranonao. Zinona moa izahay toa ny mpiara-monina aminay izay miaina ao anatin'ny sanitra sy ny fahoriana, nefa dia antsoinao mba hitanila amin'itony toerana itony handray fihavozana avy aminao. Fa fantatray mandrakariva fa tsy misinona izao fotoana izao raha mbola miaraka mifampipakopahotana sy mifikitra amin'ny hevi-disinay izahay. Tompo, esory aminay ny heloka mampahantsoa ary tario izahay isaintsaina isan'andro ny lalanao sy ny didinao, ny sitraponao. Dia aoka ny fanainao masina no ampahatoky anay fa efa navelanao no ny amin'ny Jesosy Kristy voky teo amin'ny hazo fijaliana ny elokay. Ary dia tario izahay amin'ny anaran'ny fanainao ahatanteraka indray izao fotoana izao ny voninahitra ao Andriamanitra hoery sy ho fandraisana fanovana ho an'ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Genesis 2:10 ny andiny ny 5 hatramin'ny 1:10. Genesis 2:10 manomboka amin'ny andiny 5. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia Jakoba irery ny sisa mitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambarapazava ratsy ny andro. Ary rehefa hita ny faty tsy naharesy azy izy, dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopen'i Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no manontanianao ny anarako? Dia nitahy azy teo izy. Ary ny anaran'izany tamin'izany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela, fa hoy izy, efa nahita an'Andriamanitra ny fanampika tamiko, nefa voavonjy ny aiko. Dia niposaka tamin'ny masoandro raha niala teo Peniela izy, ary nitolitsika izy no nifeny. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen.
Ny fanahy masin'Andriamanitra liavana no mbola miaraka amintsika eto ary ampiorina ampiova ny mombantsika manoloana ny soratra masina. Tantara ny amin'ny Jakoba miverina avy any Mesopotamia ho any Kanana ary matahotra mafy ao amin'ny Esau no mirakitra ity anjara mofinainantsika ity. Namoa nahatonga an'izany tantara izany? Rehefa naka ny fizokiana i Jakoba dia nikorotana ny ankohonany nisy azy Isaka sy Rebeka, Esau sy Jakoba. Nampandrosoana tany Mesopotamia ary nasaina nakavady tany an-tanindrazana. Jakoba dia nolona tany rehefa nanambady ny zanaky Labana, Lea sy Rahely. Fa rehefa nandeha ny fiarahamonina izy mianakavy tao Mesopotamia indray, hitantsika ao amin'ny toko fa 1:30 fa nanjary tsy nety zany, tsy miramirana tamin'ny tsony hoe ny soratra masina ny rafozany ilambana. Toko fa 1:30 ny 5:10. Ary tamin'izay dia ny tompony nanao tamin'ny Jakoba hoe mandiana miverina any Kanana ianao. Fa hiverina any Kanana izy dia tsy maintsy hifanehatra amin'ny Esau rahalahy izay nanosirany indrindra. Rehefa eny an-dalana izy dia nitady izay handravonana fihavanana tamin'ny Esau dia ny rano mpanompo nitondra hampany tamin'ny fananany. Mandiana fa raha mba mahita andreo Esau dia hitony ny fahatezerana andray ahy izy. Dia nivavaka izy tamin'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany, fa izy nivavaka iny dia mbola naka indray hoy ny toko fa 2:30-4:40. Dia nitoetra teo izy tamin'ny aliny ary naka tamin'izay teo an-tanany izy mba hampanaterina ho an'ny Esau rahalahy. Mivavaka izy dia mbola naka tamin'izay teo ampelan-tanany ihany hanambazana amin'ny Esau. Mamaky ny soratra masina isika riavana ary tonga eo amin'ny Genesis 2:30-5:20 hatramin'ny 1:30. Hitarina kely teo amin'ny 2:30 ny vakitenintsika. Jakoba mody ho an'ny Kanana mahatsapa ny fahadisorana nataony tamin'ny rahalany ary matahotra mafy eo aminy. Tehila fihavanana, andravona fihavanana, nalefa niala ho azy ny mpanompony sy ny fananana, ny vady aman-janany, ary izy rery sisa tavela teo ampita. Izay ty tantara ity manomboka ny hoe ny anaran-toko dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Izany olana ara-pihavanana teo amin'ny Jakoba sy Esau rahalahy izany riavana niteraka ity tantara ambanomasitsika araka ny mofinaina ity. Olana mitondra ho amin'ny fihavaozana teo amin'ny fiainan'ny Jakoba. Mitarika anao hiavao ny olana. Voalohany izay hitantsika ato dia ny hoe manavao antsika ny fionana amin'Andriamanitra. Noho io olana ara-pihavanana io dia tafahoana irery tamin'Andriamanitra tao Peniela, izay ilay hoe nanao fasafasa, tao Peniela i Jakoba. Alefany avokoa ny manodidina azy rehetra, fa izy ihany sisa tavela tao. Ary indro voalaza ny andiny soratra masina ny 5:20 ny hoe nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Tsy Jakoba zany no hoe nitolona tamin'ny lehilahy, fa io lehilahy io tonga
nitolona tamin'ny Jakoba. Anjery no anambarany soratra masazy efa manohy mamaky ny teny isika. Mampiaonantsika manokana amin'Andriamanitra ny olana izay mitranga amintsika. Manomboka eo izay fiaonana amin'Andriamanitra izay mitinga mpiainana vaovao ny olombelona. Miverina eto ny Genesis 3:7 rehefa natsiaro ny fahadisoany ny lehilahy sy ny vehivavy tao amin'ny sahintena dia niafina amin'Andriamanitra ary niezaka mba hamano olana amin'izay fahitany ny tenany. Tonga nitanjaka dia nandrehitra ravin-kazo. Eto Jakoba no ny faharavan'ny fihavanana tamin'ny Esau dia niezaka andravina izany tamin'izay teo ampelantanany raha ny 2:15 sy 2:14 dia niezaka izy tamin'izay teo ampelantanany na dia nisy vavaka azy eo amin'ny 10 fa tsy nahefa nahinana ino izy. Napetraka Andriamanitra irery tao Peniely izy mba hifanatritava amin'Andriamanitra, mba hifanazava amin'Andriamanitra. Izay ty perikopa ity. Nitarika ny Jakoba hifanatrika tamin'Andriamanitra ny olana ara-pihavanana teo aminy sy Esau. Dinika mpihavazana ny fiaonana amin'Andriamanitra vokatry ny olana izay mety mianjady amintsika ry havana. Fiaonana amin'Andriamanitra. Io no dingana voalohany entin'Andriamanitra nanavao an'i Jakoba. Matetika koa dia mitady hevitra isika hiala amin'ny olana samihafa amin'ny hery tenantsika, na ny herin-tsaintsika, na ny herim-batantsika, na ny hery eo ampelantanantsika ara-toe-karena sy ny zavatra samihafa, fa tsy mety mahita vahaolantsika. Izany no mahatonga antsika ho tafahoana amin'Andriamanitra mazana. Vahaolana hitondra fihavazana, manoloana ireny zava-tsarotra ireny dia ny fiaonanao manokana amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no mitady fiaonanao manokana aminao tahaka izay nisin'ilay lehilahy nitolona tamin'ny Jakoba eo amin'ny 5:5. Fa inona ny dingana faharoa raha atao hoe mitarika antsika hiavao ny olana? Ny olana izay mitranga raha nitarika ny Jakoba hifanatrika tamin'Andriamanitra dia tamin'izay fifanatrihana izay indrindra no nampahafantarin'Andriamanitra azy fa malemy izy. Eo amin'ny 9:20 aloha dia misy filazana hoe amin'ny anarany Tompo. Rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia mitendreny ny fotopeny ka dia mivika ny fotopen'i Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Iza zany no matanjaka eto? Iza nidresy? Jery tsara ny soratra masina. Rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy, iza le izy? Ilehibe io Andriamanitra. Tsy resy amin'inona moa? Rehefa diniantsika io fehezanteny io, ny tiany ambara dia hoe rehefa nizingizina tamin'ny heviny i Jakoba, rehefa nilombelona tamin'izay nieritreretiny i Jakoba sy nety resen'Andriamanitra lanitra dia nitendreny ny fotopeny tonga nalemy Jakoba. Ny fiaonana mivantana amin'ny Tompo amin'izay fizingizinanao amin'ny hevitrao aminao, olombelonanao, everinanao hitondra vahaolana eo amin'izay zava-tsarotra mety mitranga dia anehoan'Andriamanitra fa tsy afaka makaiza ianao. Malemy ianao. Rehefa tafahoana mivantana amin'ny Tompo isika, efa tsara izay. Fa eo indrindra no hamantarantsika fa misy fetra isika. Tsy ho vitan'ny arenao na ho atotonao daholo vola mankarenanao. Jakoba tsy vitanao zany ny havana amin'ny Esau, tsy hiavana aminao Esau. Malemy ianao.
amin'izay ahafantarana fa malemy no isehoan'ny herin'Andriamanitra, ambaribarian'Andriamanitra fa izy no mahery, afaka andray amin'ny tanana anao no tendreny ny fotopeny. Ravana malala dia izany tokoa ny fiainantsika. Rehefa miolombelona amin'izay eritreretintsika isika, rehefa be torika amin'Andriamanitra isika ka te hizotra amin'ny sitrapontsika, dia n'Andriamanitra ny mandray amin'ny tanana antsika, manao hoe tsy afaka any ianao. Izany no mahery. Izany no dingam-pihavozana fahahoriana. Ny fampahafantaran'Andriamanitra anao fa malemy sy misy fetry ianao. Na inona eritreretinao fahombiazana tahaka ny an'i Jakoba, nanankarena ondry amanosy mpanompo marobe, malemy ianao. Eo am-pelantanan'Andriamanitra ny hery ary ampy amin'ny baribary ny faharemenao. Fa amin'ny fahatelo, eo amin'izay ahafantaranao fa malemy ianao no mampahiratra kosa ny masom-panahinao ka mahatonga anao handray finoana matanjaka kokoa. Eo amin'ny andininy 7:20 dia izao no voalaza ny soratra masina. Ny tompo manao hoe avelao aho andeha, fa efa mazava ratsy ny andro, fa kosa Jakoba tsy avelao handeha ianao raha tsy tahinao. Rehefa tafahoana mivantana tamin'ny tompo, Jakoba nampiary ny tompo ny fahalemeny dia resy lahatra izy ilay sy laitra ny rifina n'ilombelona tamin'ny heviny, resy lahatra ny hoe ianao mampitahy, atsory amiko ny tananao, raiso an-tanana ny fiainana, tsy avelako ianao raha tsy mitahy aho. Izany tokoa ry havana malala. Eo amin'ny andininy 5 dia hitantsika hoe mbola Esau ilay natahorany Jakoba ka notonono hoe tompo. Izao no voasoratra eo amin'ny 2:30 ary nanome teny any azy izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko, mbola Esau mitomboky. Fa rehefa nisehon'Andriamanitra mivantana izy ka nafantatra fa malemy, dia miantoraka amin'Andriamanitra mba ho manontany maherin'Andriamanitra ho tahina, mandray ny mahatompo an'Andriamanitra izy. Dia mbola fiovana koa fihavozana no entin'izao fionana tamin'Andriamanitra izao. Fihavozana ny amin'ny anarana eo amin'ny andininy 9:20 sy ny tohin'izany amin'ny manaraka. Ary ery amin'ny andininy 13 dia Jakoba tsy nijanona irery ao aorianany momba azy rehetra, fa lasa nialoha, olona tonga tompona andraikitra. Dia ny vakintsika ny 7:37 ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka niankohaka impito tamin'ny tany mandra-pahatongany teo akaiky ny ralahy. Rehefa nandray ilay anarana vaovao, rehefa niorona tamin'ny finoana i Jakoba, nomen'Andriamanitra anarana vaovao, dia tonga Jakoba vaovao tompona andraikitra, samy sedra ka nialoha ny momba azy rehetra. Raha ny andininy 7:1 dia milaza hoe nanefa nialoha ny ankonany sy ny momba azy amin'ny fananany, fa rehefa avy eo izy dia nandeha teo alohan'izy rehetra ka niankohaka tamin'ny rahalahy. Tena noraisiny Jakoba ny andraikitra. Ery aloha dia nanefa ny daholo ny rehetrarehetra dia izy mieritreritra ty aoriana. Fa eto tena nirosy teo alohan'i Jakoba. Izany ry havana ny fihavozana ao amin'ny tompo. Niainga tamin'ny olana izay nampatahotra i Jakoba fionany amin'ny Esau rahalahy, tafahoana tamin'Andriamanitra. Tsy ny fionana amin'ny Esau no zava-dehibe na ny fiatrehanao olana, fa ianao miaona amin'Andriamanitra dia mandray fihavozana ka tonga tompona andraikitra sahisedra. Izany ny fihavozana hitantsika tao amin'ny nofinaina tamin'ity an'ity. Engany ry havana, tena olona tafahoana amin'Andriamanitra ianao, mety mitondra ny olana eo amin'ny fiainanao.
miantso anao izany olana izany iaona manokana amin'Andriamanitra ary tsy ary fa misy fetra ianao ary Andriamanitra ny tompony hery hampitombo fononanao ny fionanao amin'Andriamanitra dia hanovanao olo-baovao manana anarana vaovao say andray ny andraikitra eo amin'ny fiainanao. Ny tompo membonahitra ny teny tafatohitra amintsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo manoloana ny teninao dia misaotra izahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao ary tsy takatry ny sainay ny tianao ambary. Misaotra fa hain'ny olana mahazo anay tahak'izay nahazo an'i Jakoba dia tianao hiantsona anay mba hifanatrika aminao manokana izahay sy ianao samiriry. Tsy misy na iza na iza. Foananay ny arenanay, ny mombanay izay mety hoerinay fa izahay sy ianao, izahay sy ianao no tianao ho tafahoana manokana. Hampahafantaranao fa misy fetra izahay. Hampiarainao fa ianao no mahery ka mendrika hiorenana ny finoana hianterana mba hita ianay. Dia misaotra Andriamanitra fa afaka matoky izay tahak'izay nanovanao amin'ny Jakoba niatrika olana na tsy ary tokony andraikitra amin'ny fahasahiana teo ampiatrehan'izany olana izany dia ho toy izany izahay amin'ity tontolo andro ity. Hiatrika ny fiainanay andavanandro amin'ny fahasahiana na dia betsaka ady mila andresy anay azy. Hiatrika ny fiainanay andavanandro amin'ny fahatokiana fanitananao feno fitahiana dia hitondra sy hitantana anay. Dia misaotra anao tompo ny amin'ny azahoanay mametraka ny manodidina anay eo am-pelantananao mba hialoha azy ireo koa ianao eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asa ataony, eo amin'ny fianarany, eo amin'ny fikarakarany tokantranony. Dia apetraka am-pelantananao ny firenenay ary marika amin'ny fiangonanay zanakao dia tonononay miaraka ny vavaka manao hoe Rainay izay an-danitra. Mamasina ny anaranao, ho tonga ilay ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay izay nasazy anay, ary mamelany lokay tahaka ny namelanay izay merika taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakana, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny jonja antonona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavy aminareo ny Tompo hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavy aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.